La 4G Batelma vous présente Nivava. Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny balise électrique en solaire ao amin'ny seranan'ny mpiara-manidina taolaniaro. Fitaovana maro ihany koa natolotra ny filoham-pirenena ho an'ny taolaniaro sy ny faritra nosy. Ny hena manodidina ny 300 vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena nanomboka omaly. Ny fianan'ny fanjifana sy nofon'ny solika no isan'ny antony iray amin'izany raha ny fanazavana azo. Tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny vidin-tsolika eto Madagasikara izany. Maro ny olana ateraky ny fitombon'ny mponina be loatra an-tanan-dehibe. Hiara iasa sy hitady vahaolana amin'izany ny fitondram-panjakany amin'ny alalan'ny ministera tompon'andraikitra sy ny ben'ny tanàna Antananarivo raha ny fanazavana azo. Ny sokatra nanomboka androany ny andro natokana hitserena vahaolana izay karakarain'ny Masivo Frantsay. Manjaka ny tsy fanarahan-dalàna enemvon'ny fokontany Andravoankitsena, izay no tsikaritra nandritra ny fidinana ifotana nataon'ny boriboritany fahatelo ny BNGRC sy ny fokontany teny antoerana tamin'ity androany ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mahakasika ny coronavirus, mijanona trano avokoa ireo mponina ao Italia manomboka izao hatramin'ny fahatelon'ny volana aprily. Io ny didim-pitondrana nivoaka tany an-toerana omaly. Neditindreo avetra. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny balisage électrique en solaire ao amin'ny seranan'ny mpiara-manidina taolaniaro. Fitaovana maro ihany koa no natolotra ny filoham-pirenena ho an'ny taolaniaro sy ny faritra anosy. Henri Flory. Mitentina 4 miliara sy 700 tapitrisa ariary ny fametrahana ny balizazy sy ny fanajariana samihafa ny faritry ny serana mpiara-manidina ny taolaniaro toy ny famefena ny faritra izay isany hitakiny ny aviation civile de Madagasikara. Nitoanterany filoham-pirenena mivady ny fitokanana izany tany an-toerana ary mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena manomboka izao ity serana mpiara-manidina ny Farodofay ity ka afaka marena isidina iraisam-pirenena sy sidina amin'ny alina nanomboka ny asabotsy lasa teo. Ireo balizazy électrique en solaire ireo ao amin'ny serana mpiara-manidina ny taolaniaro izay miisa 200 ary mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa. Ny jiro anankiray izay amin'ny seuil de piste nampiasana azy. Izany hoe rehefa météo zany ny avion avy amin'ny seuil anankiray dia ity jiro maitso ity jiro maitso no hitantsika amin'ity couleur ity zany. Ao amin'ny menamena kosany dia izay mifanohitra aminy izany hoe ny limité azy hoe tsy afaka mihoatra mintsony izy amin'izay fotoana izay amin'ny lafiny sécurité aérienne. Ity no apetero miasa eny amin'ny seuil zany ity ndray dia miasa eny amin'ny parking avion bleu ny loko izy ity ary tiato ity zany izay manome ny loko fotsy dia mipetraka eny amin'ny bord de piste nametrahantsika azy. Ny balizy ny Fort Dauphin no balizy fa enina napetraka eto Madagasikara taoreny Vato, Nosibe, Majanga, Toamasina ary Toliary. Voalohany eto amin'ny ranomasimbe Indiana kosa ny fampiasana ny balisage électrique en solaire ka i Madagasikara ao Fort Dauphin no mampiasa izany. Tanteraka ny fametrahana ny Madagasikara ho isan'ny lohany sy fitaratra amin'ny fampiasana voalohany izany balisage électrique en solaire izany ho ny flo. Tsara marina dia nampiasa ny teknôlôjia na ny angovo azo avozona na ny énergie renouvelable ny fampiasana an'izao. Izay zavatra lehibe no hoe rehefa manao zavatra isika dia tokony atao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary izay foana le teneniko ambenimbeny hoe tokony mba atao lohantsika amin'ny rehetra dia asa ataontsika eto Madagasikara manoloana na aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Fa atsika mampikopokopo ny faritra ray manontolo fa ny tanàna ny faradofay ihany koa izao zavatra izao satria ny tanitsika rehefa
tonga ny hoe aéroport international azy dia mba ampiasaina akak'izay koa zany hoe ny fampiasam-bola rehetra amin'ny fizahan-tany misy sitombana ny fizahan-tany ary mifampitomboana ihany koa ireo sidina izay mampifandray an'ity tanàna torany ary ity amin'ny renivohitra fa indrindra ireo volona avy any amin'ny ireo sidina iraisam-pirenena ny manodidina. Nisy ihany koa ny feonan'ny filoham-pirenena mivady tamin'ireo vahoaka ny Taolangaro teo amin'ny lapan'ny tanàna. Tetika asa maro no tanterana ao Fort Dauphin ho iantrano ny filoham-pirenena. Isany ho atao lara-pamehana amin'izany ny fanamboarana ny kianjan'ny Fort Dauphin mba ho kianja manara-penitra ka afaka mandray lalao iraisam-pirenena tahaka ny kianjaben'ny Toamasina. Tsy maintsy amboarina sy hovitaina amin'ity fotoam-piasana ity ihany koa ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo iny izay efa nifampiresan'ny filoham-pirenena sy ny masivoy ny vondrona Eropeanina manokana. Hapetraka ao Fort Dauphin ihany koa ny orinasa izay amokatra ny fanampiana ara-tsakafo ho an'ny zaza tratra ny tsy fanjarian-tsakafo iarahana amin'ny Nutri-7. Nizara lampy solaire amin'ny vidiny mora ihany koa ny filoha ary nanolotra camion benina miisa 3, camion avotraina iray, citerne iray ary compacteur iray. Fa ankoatra ireo rehetra ireo, nitokana ny Siny Bendrano tao amin'ny komina Betsinjaky Toliara nandritra ny fandalovan'ny tany Toliara ihany koa ny filoham-pirenena foto-drafitrasa ho famatsiana ny rary fisotro madio tao amin'ny komina Betsinjaka izay nampanantenainy ny filoha Republika ny Madagasikara. Noraisiny HCC ny taratasy fangatana fanesorana ny filoha-hevitry ny CENI manana 10 andro. Anaovana fiarovan-tena manoloana izany izy ary andefa izany eny anivon'ny HCC ihany koa. Henri Florian. Androany no namaly ny taratasy nalefa ny filohan'ny CENI ny teo anivon'ny HCC. Mahakasika ny fangatahana fanesorana ny filoha-hevitra Thierry Rakotonarivo taorian'ny zavanisy ny faha-24 febroary lasa teo tamin'ny fanazavany ity filoha-hevitra ity fa misy larina kara-panondro mitovy maromaro tsikaritra nandritra ny fanavoazana ny lisy-pifidianana. Araka ny voalaza ao anatin'ity taratasy avy ao anivon'ny HCC ity, afaka raisana ny fangatahana fanesorana ny filoha-hevitra Rakotonarivo Thierry hoy ny teo anivon'ny androm-panjakana ity. Ankilany kosa, araka ny fitsipika anatiny mifehy vao miera maleo tena amin'sana ny fifidianana manomboka amin'ny andininy fahafito amin'ny 20 hatramin'ny faha-90, afaka manao fiarovan-tena ireo mpikambana rehetra raha toa ka misy fangatahana fanesorana azy ao aminy. Araka izany, manana 10 andro anaovana fiarovan-tena mahakasika io fitoriana io sy ny fangatahana fanesorana azy ao anivon'ny HCC ny filoha-hevitry ny CENI Thierry Rakotonarivo. Aorian'izay kosa, voandray ny fanapahan-kevitra ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ankilany, afaka tsy manatanteraka ny fiarovan-tena io kosa ankilany ny filoha-hevitra fa tsy maintsy ajain'ny HCC ny 10 andro vo afaka mandray fanapahan-kevitra izy ireo amin'ny alalan'ny didy izay ho avoakany. Niena mandidina ny 300 ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena nomboka omaly. Fianana ny fanjefan'ny sinofon'ny solika no isan'ny anton'ny izany raha ny fanazavana azo kosa indray tsy hisy fiatraikany mivadana amin'ny vidin-tsolika eto Madagasikara izany. Michel Aranarjo. Araka ny hita amin'ny sary, nanomboka ny fiandohan'ny volana martsa teo, tsy nitsanidina ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fidinina goavana izay hita farany tany amin'ny volana febroary 14 tany ho any. Raha toa ka mandina ny $80 izany ny fiandohan'ny taona, nidina hatramin'ny $50 ny volana febroary, tafidina mandina ny $30 izany amin'izao fotoana izao ho an'ny petrol ary mandina ny $30 ny petrol Brent. Ankoatry ny fiainan'ny tinady teo amin'ny tsena iraisam-pirenena vokatry ny valanaretina coronavirus, i Chine izay mamaritra ny 4% ny tinady ara-tsolika maneran-tany, izany hoe barila miisa 470 tapitrisa isan'andro no ilainy. Isan'ny antony mampiena ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa ny fanapa-kevitry Arabia Saodita hampidina ny vidin'ny solika noho tsy fahombiazana ny fifampiresahana teo amin'ny OPEP sy ireo firenena mpiara-miombonantoka aminy ary ireo mpamokatra lehibe États-Unis, Rosia. I Rosia mpamokatra solika lehibe faharoa maneran-tany izay isan'ny mitsipaka tanteraka ny mbola fampienana indray ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary mitsipaka ihany koa ny fampienana ho ray faingo 10 tapitrisa barily isan'andro ny famokarana entina mandanjalanja ny vidin'ny petrol brut. Raha ho an'i Madagasikara manokana, raha ny fanazavan'ny Paetoekarena hatreto aloha tsisy fiantraikany mivantana amin'ny vidin-tsolika eto Madagasikara izany. Tamin'ny volana juin 2019 aloha teto Madagasikara nisy fifanarahana tamin'ny mpandraraha ara-tsolika
teo amin'ny fanjakana sy ny mpandrarà dia nampiena ny vidin'ny solika teto Madagasikara izay hoe tazomina amin'ny prix conventionnel ny anaran'ilay izy, izany hoe ny lasantsy 4100 ariary, ny gasoil 3400 ariary, dia ny pétrole ny solika fandrehatra 2130. Dia raha araky ny fifanarahana iny dia hoe ho tazomina amin'iny le vidiny, izany hoe na misy fiakaran'ny vidin'ny ny cours du mondial du pétrole na misy fidinan'io cours io dia tazomina amin'io ny vidiny eto amintsika, izany hoe eo am-panjifa tsy tokony raha ny tokony ho izy izany tokony tsy misy fiantraikany amin'ny mpanjifa. Araka izany tsy hiova ny vidin-tsolika eto amintsika raha izay fifanarahana no siniavina ny volana Jona 2024 izay no arahina. Na izany aza dia hisy tombony ho an'ny fanjakana ny fihenan'ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tahaka izao. Hisy tombony ihany koa ho an'ireo mpamongady. Dia nasolika tamin'ny volana Juin iny dia misy samy araka hoe marimaritra iraisana azy dia samy nandray anjara ny mpandrarà ara-solika sy ny fanjakana. Izany hoe ny fanjakana misy ny atao hoe ajustement sur les prix, izany hoe rehefa miakatra ny koro dia misy vola alohan'ny fanjakana mba hitazomana an'io vidin'ilay mifanarahana io. Ny mpandrarà koa etsy andaniny misy fampihenana marge koa, izany hoe izay ny ezaka avy any amin'zareo hitazomana an'io prix io. Izany hoe rehefa misy izany ny ranidina be ohatran'izao ny cours mondial du pétrole dia amin'ny fanjakana izany no mety hoe mahazo aina kokoa izany budget an'ny État hoe lasa ajustement négatif izany ny ho ataony amin'izao, izany hoe mba mirécupérer an'ilay ajustement rehetra nataony hatr'izay mba hitazomana an'ilay prix teo aloha. Dia toraka izany koa izany ny mpandrarà izany mety hoe mba mety mahazo kely mitombo kokoa izany ny tombony azo marge alain'zareo. Hatreto na tiana na tsy tiana dia hisy fiantraikany goavana eo amin'ny toe-karena maneran-tany ny fiafaran'ny Alliance Saniste eo amin'ny Arabia Saoudita sy Rosia izay. Notsipahany teo anivon'ny anteny Merandolona io ariva io ireo volavolan-dala laharana faha ohatroatra roapolo sy roa arivo ny 20 febroary 2024 teo mahakasika ny patrimoine routier sy ny volavolan-dalana mahakasika ny recouvrement des avoirs illicites na ny fanagazana fananana azo tamin'ny tsaradrarany. Naharitra ora maromaro ny fivoriana azony rehetra atrehana io ariva io ary tokony tamin'ny valora alina teo no ny farana izany miverina eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Araka izany ireo volavolan-dalana ireo. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray maro ny olana ateraky ny fitombon'ny mponina be loatra an-tanan-dehibe hiara-iasa sy tady vahaolana amin'izany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera tompon'andraikitra sy ny ben'ny tanàn'Antananarivo raha ny fanazavana azo. Miantarandriana. Fitsetsema ny lakan-drano, fitohanan'ny fifamoivoizana, famaroan'ny fanorenana tsy ara-dalàna, tsy mampiny fisitrana rano fisotro madio, ampany amin'ny olana eto Antananarivo renivohitra ireo. Manoloana ny fitombom-pona amin'ny tanan-dehibe, maro ny olana hita tao anatin'ny taona maro. Miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana, ny ministera tompon'andraikitra, ny ben'ny tanàna amin'ny famahana ireo olan'ireo. Tetikasa maro no efa mandeha ankehitriny, araka ny nambaran'ny ministry ny MATP nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andro andiniana ny fampivoarana ny tanan-dehibe. Je me permets de vous rappeler juste en 2 mots les différents projets Ampatsiahivo kely aminareo ireo karazana tetikasa izay efa natomboka teto Antananarivo ary antenainay afaka ampiarina amin'ny tanan-dehibe manerana amin'ny Madagasikara. Izan'izany ny tetikasa lalankely, tetikasa izay efa nampahafantarina ny taona 2024 niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika, entina hisintomana ireo mpiara-miombonantoka manoloana ny olana ifotony sy mianjady ny mponina amin'ny andavanandro. Eo ihany koa ny tetikasa PIAA miompana amin'ny fanadiovana ny tanànan'Antananarivo. Misy ihany koa ireo tetikasa maro ho an'ny tanan-dehibe hafa toa ny projet d'appui au développement des villes d'équilibre. Ny tanànan'ny Fianaratsoa, Toliara, Antsiranana no isan'ny voakasika iny. Azo toana ihany koa ny tanànana Antsirabe, Moramanga sy ny maro hafa. La ville de Moramanga et puis d'autres villes de province.
Ny fanovana toe-tsaina araka ny nambarin'ny ben'ny tanàna Antananarivo kosa no ahafahana voalohany miroso any amin'ny fampandrosoana. Ilaina ihany koa ny fanarahan-dalàna ny rehetra. Et quand on assiste à un délitement des mentalités, où on perd les notions de bien et de mal, ahoana moa ny eritreretantsika fandrosoana raha toa ka tsy miova ny toe-tsaintsika, tsy mahafantatra ny tsara sy ny ratsy ho an'ny fampandrosoana. Raha toa ka mbola maro ny tsy manara-dalàna, maro ny tsy mahafantatra ny lalàna, miantomboka amin'ny tsirairay amin'ny rehetra ny fampivoarana. Tsy maintsy misy ireo voakasika rehefa misy ny tetikasa-pampandrosoana atao. Ilaina ny fijerena ny lafiny rehetra, ny ahitana vahaolana manoloana ny fahantrana, vahaolana manoloana ny fiainana andavanandro ny mponina, ny fanatsarana ny tanàna sy ny maro hafa. Ireo mpivarotra ohatra mila fitadiavam-bola ny isanandro, kanefa ilaina ihany koa ny fampanarahan-dalàna, isian'ny firindran'ny tanàna sy ny fifamoivoizana. Ilana ny fiarahamentany rehetra araka izany ny fampivoarana ny tanàn-dehibe. Municipalité qui a des moyens limités et donc essayer de trouver des Tsy ahivy ny isan'ny olana eto Antananarivo ny fahabetsahan'ny mivarotra amoron-dalana. Amin'ireo mpivarotra 4 alina ka hatramin'ny 5 alina isa. Mivarotra amoron-dalana avokoa ny enimpolo isanjaton'izy ireo, izay mivelona amin'ny famarotana fripe ny 70 isanjato. Eo ihany koa ny lafiny herinaratra manodidina ny 7 amin'ireo andrin-jiro mahery ny 7 alina ihany no misy ampoule. Nanomboka androany ary farana rampitso ankilana izao andro natokana andiniana ny tanàn-dehibe manoloana ny fitombom-ponina izao. Totosaina ao amin'ny IFM ary karakarainy Masoivon'ny Frantsa. Totosa tao rehevoatra vakinakaratra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny atrikasa famaranana ny volavolan-dalàna mahakasika ireo tany izay manana sady manokana eto Madagasikara. Koltevia Antsirabe. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy an'io teto Antsirabe ny atrikasa famaranana ny volavolan-dalàna mahakasika ireo tany izay manana sata manokana izay nokarakarany avy eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Araka ny lalàna lasitra na ny loakadra tamin'ny taona 2010 izay mamaritra ny sata tany misy eto Madagasikara dia mbola tsy tafiditra ao anatin'io lalàna lasitra io ny lalàna mifehan'ireo tany manana sata manokana 10 taona lasa izay. Araka izany dia misy ny foto-kevitra lehibe noentina tao anatin'izao atrikasa izao dia ny fampandrosoana ny Madagasikara mba ahafahana miaro amin'ny fampiasana ireo tany misy sata manokana ireo toy ny valan-javaboary sy ireo toerana hafa voatokana tokony arovana eto Madagasikara. Ny antony ilana izy dia voalohany indrindra dia ny fampandrosoana ny Madagasikara. Zay zany no foto-kevitra lehibe satria amin'izao fotoana izao zany ny fitondram-panjakana dia mametraka ireo faritra maromaro, ireo zone maromaro izay antsika hoe zone d'émergence, ao ny zone d'émergence agricole, ao ny zone d'émergence industrielle, etc etc. Ireny tany ireny zany dia manana sata manokana ifen'ireny mba ahafahantsika zany miaro ny fampiasana azy sy miaro ny vocation moa zany na fametrahana azy manokana amin'izay tanjona izay ametrahana azy ara-ekonomika na ara-tsosialy ihany koa zany. Anisan'ny tanjona napetraka tao anatin'izao atrikasa izao ihany koa ny fampifondronana ho iray ireo fehezan-dalàna izay nivolavolana teny anivon'ny ministera tsirairay avy. Eo ihany koa ny fepetra sy ny fomba hita tanany ireo izay hisitraka na hampiasa ny tany misy sata manokana. Anisan'ny tanjona anankiray koa zany ametrahana an'izao hoe lalàna ifehan'ity tany manana sata tany manokana andravonana andreo fehezan-dalàna izay voavolavola ministera samy hafa izay atao hoe samy manana an'izay araka nivolazan'ny tale général teo hoe mba hahafondrana ho iray ny fehezana andreo tany manana sata tany manokana fa tsy hoe misy ary amin'ny otrany hoe ministera anankiray manana lalàna ifehezan'ny azy ministera iray manana ny azy fa na ny fomba fijery ampitoviana zany hoe inona marina natao anatiny zany tany manana sata tany manokana ahoana ny fomba hitantanana azy inona daholo ireo fepetra tsy maintsy arahany ireo promoteur zany rehefa mahazo an'izay fisitrahana amin'ny tany manana sata tany manokana io. Araka izany dia ahatra 3 andro ity atrikasa ity aorian'izay dia iroso amin'ny dingana maromaro mba ahafahana mametraka tanteraka io lalàna io mba ho tonga lalàna velona eto Madagasikara. No mafisina hatrany ny fanarahamaso sy ny fivezivezena avy amin'ireo firenena ahitana ny aretina coronavirus tsy maintsy manaja ny feim-potoana napetraka tsy ahafahana mifanerasera amin'ny manodidina avokoa ireo olona ayahiana mitondra ny tsimoka aretina. Henri Flore.
Firenena maro hatreto no fantatra fa ahitana ny tranganaretina coronavirus manerana izao tontolo izao. Hatreto tsy mbola nahitana tranga kosa i Madagasikara. Na izany azy, no mafisina tanteraka ny fanaramaso ireo olona avy any ivelany ka miditra eto Madagasikara, na avy amin'ny alalan'ny sambo, na izany avy amin'ny alalan'ny fiaramanidina, ho fisorohana ny fidiran'ity valinaretina ity eto amintsika. Raha ny antotanisa avy ao anivon'ny Ministerin'ny Fahasalamam-bahoaka, sy nahitana olona ny noayahiana intsony isika teto Madagasikara nanomboka omaly, fa kosa mitoetrany ny fanaramaso ireo olona mbola ao anatiny mise en quarantaine. Ny omaly no azo menany amin'ny hoe tsy nisy intsony lay ataontsika hoe cas suspect lay noahiahina ho tratran'ny aretina. 13 no mise en observation eo Anosialy. La eny tokantrano efa tsy misy tsony eto Antananarivo, fa tany Anosy no mbola misy 4. Ngamba manontany ny olona hoe fa inona na tonga le tany Anosy mbola misy 4? Mbola tsy feno lay 14 andro nireo lay avany Italia zay noraisina teny Anosy. Reo olona 4 reo mpivady italiana ny anankiroa, ny anankiray malagasy, ny anankiray italiana. Fa hatreto aloha dia mbola salama reo olona 4, mbola tsy misy lay ataontsika hoe soritra retina mety ahihina ho coronavirus. Tsy maintsy arahy maso tanteraka ho teo anivon'ny Ministerin'ny Fahasalamam-bahoaka ireo olona avy amin'ny firenena nahitana soritra retina ireo, ka tsy maintsy mandala anatin'ny fitokana monina izy ireo. Mahatonga an'ireo olona reo arahamaso hitantsika avy hatrany fa misy tokoa ireo lay hoe zotra-piaramanidina zay efa nisakanana tsy ho tonga intsony. Mbola misy nefa ny zotra-piaramanidina tonga eto Madagasikara. Rehefa mijery ny pasiportny olona tonga eto Madagasikara ka fantatra hoe nandalo tamin'ireo lay toerana sy firenena 100 amin'izao fotoana izao no ahitana an'ity tsimokaretina ity, dia izay rehetrarehetra nandalo amin'ireo firenena reo ka tonga eto amintsika dia tsy maintsy anaovantsika ny hoe mise en quarantaine ho jerevantsika eny Anosialy, any Antsiranana, any Toliary, any Tolanaro, any amin'ireo toerana izay atongavana dia efa mitovy avokoa ny fepetra ataontsika malagasy. Hentra ny fanaramaso ny sisy tany ny Madagasikara. Arahy maso avokoa ireo port miisa 420 sy ireo aéroport miisa 9 eto amintsika. Tsy maintsy manaja ny 420 andro tsy hafana mifaneresera amin'ny manodidina avokoa ireo olona iahina ho mitondra ny aretina coronavirus. Androany namoaka fampafantarana ihany koa ny Federasion'ny Fanatanjahantena rehetra, ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena fa ato avokoa ny fandrindrana sy ny fandraisana anjara ara-panatanjahantena iraisam-pirenena rehetra ho fisaroana mialoha ny fiperitany coronavirus izay mianaka ao anatin'ny firenena maro amin'izao fotoana izao. Miantona avokoa araka izany ny fifananana ara-panatanjahantena rehetra iraisam-pirenena izay mamondrona atleta tokony atao eto Madagasikara sy ny fivoahana makany ivelany. Isika eto Madagasikara izay efa nandray fepetra henitra hatr'izay ary manamafy izany amin'izao fotoana izao. Lafim-baovao hafa kosa indray olona iray miasa ao amin'ny Ministeran'ny Fitsarana no tratra teo am-pivarotana sokatra radiata teny Mahamasina saika amidiny 520 tapitrisa ariary ireo sokatra ireo izao trateky ny mpitandro amin'ny filaminana izao ka eto Andriatsilavo. Sokatra radiata misy arony saika amidy 520 tapitrisa ariary saingy trateky ny mpitandro filaminana teny Mahamasina. Araky ny fampitam-baovao navoaka ny Alliance Voargasy, omaly fa 7 ny volana Martsa no tratra io olona nikasa ivarotra sokatra io. Ny radiata izay isan'ireo biby arovana eto Madagasikara no izy atahorana ao lany tamingana. Raha io fanambarana navoaka ny AVG io hatrany, ny fanadihadiana nataony nahafantarana fa ampiasan'ny Ministeran'ny Fitsarana io olona nikasa ivarotra sokatra arovana io. Ity farany izay niakatra fampanoavana androany ary voatazona vonjy-maika any am-ponja. Nanamafy ny ao anivon'ny Alliance Voargasy fa tokony ampiarina ny lalàna ka amporisihana anaramaso akaiky izany ny Ministera voakasika. Napetraka eo anivon'ny AVG araka izany ny vondrona anaramaso ny fampiarana ny lalàna ho an'ny tombotsoany ny firenena. Isy ihany koa fitsidihana matetika ny fonja, anaramaso sy jerena fa manaraka ny sazy araka ny lalàna tokoa ilay voapanga. Ny AVG izay nanamafy hatrany fa tsy azo ekena ny fanaovana tantely hava-drakotra ny arem-pirenena, ny fitazonana, ny fitondrana ary indrindra ny fivarotana ireo biby arovana izay tafiditra ao amin'ny annexe ny CITES. Manentana ihany koa izy ireo ny olom-pirenena rehetra tsy vaky volo ampandre avy hatrany raha misy ny tranga mampiaya eny anivon'ny fiarahamonina ka iantso ny larana maitso 12 sy 10.
tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana zay natatsika mahakasika ny fidinana ifotony teny amin'ny fokotany Andravoahangy tsena androany. Eo ihany koa mahakasika ny fifananana 4 heures onda. Rehefa avy. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance, cerclage des liasses en quelques secondes, un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée, triple cerclage de briques en 22 secondes et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Titi Manulciano. Tutti fruits, les bonbons Fafard. Tutti fruits, les bonbons Maplalao. Tutti fruits, Tineri. Bonbons Fafard, tutti fruits, Mystir pomme, fraise, orange, envie d'un dîme poulaillard. Tutti fruits, Mam Simale Fakeri. Voalohany eto Madagasikara, fiaraha-mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny zonon'ny mpanjify irana amin'ny ministeran'ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana sy ny fikambanan'ny mpanjify ny 400 martsa ho avy zao. Isy ny fanentanana isan-karazany eny amin'ny tsena lehibe Andravoahangy, Analakely, Anosy sy La City Ivandry. Partenaire Gold, LMOI, Abibo, spécial ny mpanjifa sy ny fiarovana ny zony adidy arahana. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance née d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Âge, vivre et entreprendre en toute sérénité. Luxor, le plaisir du confort. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy.
Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mpianatra tovovavy amin'ireo lycée eto Andrenivohitra no tonga nihaino ny fijoroana vaovolombelona nataon'ireo vehivavy manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena izay nandraisan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena anjara. Zava-dehibe ny hetsika tahaka izao hoy ireo mpianatra ahafahana maka lesona. Fanadina. Tafiditra ao anatin'ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Tovovavy mpianatra avy amin'ny lycée eto Andrenivohitra maro samihafa no nihaona sy nihaino ny fijoroana vaovolombelona no tanteran'ireo vehivavy tompon'andraikitra eto amin'ny firenena. Isan'ny andray anjara atao anatin'izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana araka azy. Zava-dehibe ny fisian'ny hetsika tahaka izao mba ahafahan'ny tanora vehivavy mahafantatra ny lalana tokony ho alehany. Eo ihany koa ny ahafantarany ny lalana nolalovan'ny olona iray ka tonga amin'ny toerana iray mba ahafahany manana tanjona lehibe eo amin'ny fiainany. Vehivavy alainy tahaka zany izy ireo ary indrindra vehivavy mamporisika azy fa ny zavatra matetika hita dia na ny fiarahamonitsika aza dia mampianatra ny vehivavy hiaritra tokantrano fandeferana ny anambadiaka hijaliana ny vehivavy fatao an'izao sy ny sisa ka nasongadiko manokana teo iresaka hoe fedivana amina fenitra anankiray izay efa napetraka ny fiarahamonina satria nazavaiko mazava fa ny fiarahamonina misy atsika dia tsy natao an'ny vehivavy dia ny vehivavy zany mila miady amin'ny idirana amin'ny sehatra rehetra karadian'izao reto ankizivavy amin'ny lycée reto zany no ampahitana modely sy ampiresahana amina modely izay mitarika azy dia mety ho lasa lavitra satria hafa ihany no hoe mifanatry tava mety mahita ihany izy amin'ny télé fa hafa mihitsy ilay nanatry tava androany sy niaraka nanao aktivité niaraka tamin'izareo androany. No mamofisin'ireo mpianatra tonga niatrika ny fijoroana vaovolombelona nataony ministry ny fanabeazam-pirenena sy ireo vehivavy manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena ihany koa fa zava-dehibe ny fisian'ny hetsika tahaka izao mba ahafahan'izy ireo maka lesona eo amin'ny fiainana. Ny zavatra nyteneniny anay hoe taloha zao ny vehivavy hoe tenenina foana hoe fanaka malemy dia atao ambany zavatra tsy nianatra ary ny vehivavy taloha tsy niditra ampianarana fa amin'izao hoe tsy manaiky an'izany intsony fa miady ho an'ny firenena miady ho an'ny vehivavy rehetra dia minisitra fampianarana nampianatra teo hoe ny vehivavy tsy atao ambany zavatra dia hoe tsy hoe fanaka malemy hoe manao raharaha ao an-trano fotsiny fa miasa dia manao izay ampatafavoaka eo amin'ny fiainana dia manana principe mba ahafahana mahatratra an'ilay tanjona ho tratrarina dia ny principe anao ianao no mifidy anazy fa izy teo name anankitelo dia hoe mifahafantaranao ny tenanao hoe izy ianao dia mieritreritra hoe pozitiva foana dia tsy na misy olana eo na misy mety be dia be ny problème amin'ny tranga eo fa ny ao an-tsainao zany hoe ny tanjonao tratrarinao foana ninonina amin'ny tranga. Ohatra ireny milaza azy lalana ny ainany afaka kanao lesona afaka kanao anatra hoe izao ny sy nety nandalo tao amin'ny fiainany izao ny azo alay tahaka dia misimisy iny ohatra ireny fa zay foana. Ankoatra ny fijoroana vaovolombelona nisy ihany koa ny fiaraha-mifaly tamin'ireo mpianatra amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Manjaka ny tsy fanarahan-dalàna eny anivon'ny fokontany Andravoahangy tsena. Izay no tsikaritra nandritra ny fidinana ifotana nataon'ny boriboritany fahatelo ny BNGRC sy ny fokontany teny an-toerana tamin'ity androany ity. Nanomboka androany ny fitsirian'ny fotony ny endrika tsy fanarahan-dalàna anivon'ny fokontany maro eto Andrenivohitra. Ny sanitaran'izany ny fokontany Andravoahangy tsena ao anatin'ny boriboritany fahatelo. Endrika tsy fanarahan-dalàna tazana voalohany teny an-toerana ny fanorenana Ambolinakandrano. Toeram-pivarotana polony maro no mitsangana eto izay tsy nahazoana lalana avy amin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony.
trano eny ambony kanalina ny tena olana misy eto amin'ity dia ny fokontany zany manana RF2 manadio isan'andro dia tsy afaka miditra satria tsisy fomba anadiovana azy. Matetika zany tsy mandalo fokontany dia efa voatsangana le zavatra vo maheno zany ny fokontany dia misy milaza hoe mahazo takatasy avy any amin'ny commune Fohibe fa dia tonga dia izay foana le mahavoalizy tonga dia temidina foana zany hoe efa nahazo autorisation zay efa nahazo an'izao zay. Tazana nandritra ny fidinana teny an-toerana ihany koa ny fanotofana tatatra tsy ara-dalàna ataon'ny mpivarotra amoron-dalana. Raha fanitarana ny toeram-pivarotana no tanjon'izy ireo anatin'izay araka ny fanadihadiana. Miateraka ilany ny tatatra fivoahan-drano, manampitrotraka ihany koa ny loto sy ny vako samihafa. Mpanao sodira maro ihany koa no mitoby anatin'ny fokontany Andravoahangy tsena. Raha fitaovana mandeha amin'ny herinaratra maro sy gazy mety ampidoza amin'ny manodidina no ampiasaina eto. Tsy misy ny arifenitra isorohana ny loza mety hitranga indrindra ny firehetana. Jery an'le branchement rehetrarehetra dia hita hoe mampidodoza. Ka ny anay zany le fitsinjovana ny ain'ny maronisa sy fitsinjovana ny loza mety hitranga ety amin'ny tsena n'Andravoahangy no tena zava-dehibe aminay amin'ny matompona andraikitra voalohany anay amin'ny boriboritany. Dia nitranga ohatran'izao iarahanay miasa zany amin'ny Jirama. Araka ny tenin'ny zone BGRC teo hoe tsisy lalàna afaka manaiky an'izao. Satria izay manao fidinana ifotony dia mijery ahafahanay zany mandray ny andraikitra amin'ny fanandrifotsy tokony atao hiarovana ny vahoaka sy ny fiarahamonina. Tafiditra anatin'ny paikady ho fanatsarana ny tanàna ny Tananarivo miainga avy amin'ny fijerena ny zava-misy eny fotony ny fitsiriana. Ny arahan'ny boriboritany fahatelo ny BNJRC sy ny fokontany Andravoahangy tsena. Tsy maintsy andraisana fepetra ny tsy fanarahan-dalàna raha ny fanazabana. Saingy isy mialohan'izay ny fampiatsoana sy ny fiaraha-midinika amin'ny rehetra voakasika, mialohan'ny andraisana ny fepetra samihafa. Manodidina ny 5 isan'andro ny zazavery tonga eny anivon'ny akany fitaizana zazakamboty, akany manana fahazoan-dalana ara-dalàna ihany no afaka mitazona azy ireny. Ary misy ny fifanarahana mazava araka ny ordonnance de placement provisoire. Yves Richard. Tafavelina amin'ireny ny taorian'ny fikarohana nataon'ny polisy ny komisarian'ny boriboritany fahadimy. Ilay zaza manodidina ny 2 volana hita tetsy Mahamasina ny Alahady fahavalo ny volana Martsa lasa teo. Isan'ny trangana fahaverizan-jaza ny vata ao anatin'ny fotoana aingana izany raha oharina amin'ny tranga hafa. Mifanohitra amin'izay ny an'ny Florianina 13 taona. Avy any Manakara ary very teto Antananarivo taorian'ny fialan-tsasatra. Raha efa mbolana maro no natongava ny teto amin'ny akany, tsy mbola nandrenesam-baovao ny fianakaviana hatramin'izao. Aty akany Faravohitra iaho 13 taona iondra ny anaran'ny zokoka dia lalana ny anaran'ny faravavonay dia izaho farany tena farany tany amin'ny tantony tena misy anay. Izaho ary mama dia aty akany Faravohitra izaho dia very tany Antananarivo aho tena terin'ny polisy taty akany Faravohitra aho mba alay voaty ary mama fa manahiranareo aho izaho. Alay voaty akany Faravohitra fa efa teody aho izaho. Tafiakatra 5 isan'andro ny zazavery tonga eny anivony akany fitaizana zazakamboty raha ny fanadihadiana. Misy ny fepetra arahana mialohany ametrahana ny zaza anivony akany. Ny fanatonana ny polisy indrindra ny misahana ny zaza tsy ampitoana ny dingana voalohany atao aorian'ny fahitana ny zaza. Izy ireo no mandray atana ny ity farany aorian'izay ary mandefa ny zazany amin'ny toeram-pitsaboana na hopitaly atao fizahana. Alefa eny anivon'ny centre d'urgence ny zaza avy eo miandro ny fotoam-pitsarana sy ny fitohizan'ny fanadihadiana. Mandalo fitsarana izy ao arian'ny 10 andro ary ny juge des enfants amin'ny alalany ordonnance de placement provisoire no manondro ny akany handray azy. Ny akany indray arak'izany no mandray an-tanany azy mandra-pahita ny fianakaviana. Ny anahy zao jusqu'à 18 ans maximum kanefa misy kana zaza 21 ans satria tena tsisy famille mihitsy izy. Misy koa izy enfant de rue ohatra mbola kely dia tsy mety mihitsy ny dia hotely fery ambany arkady indray izy atapitra ny fotoana dia tsy maintsy mitady toerana iasany ahoana ny trano hipetrahany dia ohatra izay manokana zao manana trano zao zay toerana fanaovana ity asa tanana ho an'izay 18 ans mihoatra
dia mivarotra asa tanana zao dia asa ho an'ilay ankizy. Dia ny anay zany mpiasa priorité ny asa ao dia ankizy avy ato amin'ny akany. Maro amin'ny zazavery ankilany no tsy tafaverina anivon'ny fianakaviany no ny antony maro. Misy amin'ray aman-dreny no tsorototra amin'ny fikarohana ny zanany toany mahazo any Florianina. Raha efa azo tamin'ny Antsoataribia ny avany volana Vitsilazy zay, tsy nandrenesam-baovao intsony izy ireo hatreto. Ny ankany ankilany tsy manana ny enti-manana, indrindra ny arabola hitondrana azy any Manakara. Ho fampandrosoana ny firenena, ilaina ny fanomezana sehatra ireo tanora. Manana hevitra maro izy ireny fa isan'ny sakana ny fanehoana izany. Fanendena. Tanora avokoa ny 80 isan-jaton'ny malagasy, vitsy amin'izy ireo no mahatsapa fa tena voakasika amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena, ka maro no marisarisa amin'ny fandraisana andraikitra. Atao anatin'ny tany demokrasia no misy antsika amin'izao fotoana, ka tokony malalaka ny fanehoan-kevitry ny tsirairay, indrindra ireo tanora. Manana hevitra sy fomba fijery manokana mety ahatonga saina ny tompony andraikitra maro izy ireny, na eo amin'ny lafiny sosialy zany, na eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina, na ihany koa eo amin'ny lafiny politika. Tanjona voalohany amin'izy ity dia ny fandraisan'ny tanora malagasy amin'izay andraikitra eo anivon'ny firenena, satria hita taratra fa tatoato dia tsy dia tena hita anatin'ny resaka politika koa na toedrarà na inona ny tanora malagasy. Noho izany dia omena sehatra ny tanora malagasy ahafahan'zareo maneho ny heviny, ka anatin'ny valeur demokratika koa moa izay maneho ny hevitra izay, satria ny fahalalana ny teny dia tany demokrasia, miaro demokrasia zany izahay sady miaro ihany koa ny tanora malagasy ary manaitra koa izahay anireo mpitondra fanjakana mba hieno amin'izay ny tanora fa tsy hanao an'izay mba tiany atao fotsiny. Araka izany, misy ny fifaninanana hevitra ifanandrinana ireo mpianatra eny amin'ny lycée na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Misy 3 ireo loha hevitra voizina ao anatin'izany: ny vehivavy sy ny fitovian-jo, ny tambazotra tserasera sy ny vokany eo amin'ny malagasy, ary ny kolotsaina sy ny fiarahamonina malagasy. Lafim-bahoafa kosa indray totsainan'ny sabotsy 14 sy alahady 15 martsa izao amin'ny SRK Emerse Tosika ny andian'ny faraiky amby 20 ny 4h Honda. Etsika izay karakarain'ny Madagasikara automobile ary fifaninanana mitondra moto tout-terrain. Michel Arnarzo. 4h Honda andian'ny faraiky amby 20, etsika anisan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara amin'ny course moto karakarain'ny Madagasikara automobile. Totsaina ny sabotsy 14 sy ny alahady 15 martsa izao eny amin'ny SRK Emerse Tosika. Izy io tsy anaty championnat de Madagascar fa hors championnat de Madagascar. Izany hoe misy ireo pilote avy any ivelany izay anisan'ny sangany avy any ivelany no atsony Madoto sy ireo concessionnaire mivarotra moto toy ny Kawa, Sherco, Honda moa izany mazava ho azy, KTM ny Madoto no atsony hifaninana amin'ny 4h Honda eto Madagasikara. 4h zany tsy mijanona mihitsy fa mihodina foana. Fa misy fotsiny zany ilay fotoana ohatrany hoe miditra anaty padoka izy manao refelina iny ilay fotoana. Dia misy ny mandeha rery, misy ny natao hoe solo, misy ny 2 pilote fa moto anankiray, dia misy ny 2 pilote fa moto anankiroa, dia misy ny père et fils, misy ny rookie, dia misy ny féminine moa mazava azy, dia misy ny vétéran 1, vétéran 2, catégorie 1, catégorie. Iary ny marka Honda mandritry ny etsika Mathias Plantive izay efa niaro izany tamin'ny taondasa, maro ihany koa ireo mpitondra moto vahiny ho avy andray anjara amin'izany. Mpiavaka angamba ireo piloty sangany rehetrarehetra izay mbola nisy ny sasany mbola tsy tonga teto, ny tonga eto Madagasikara ary nifaninana amin'io zany donc le représenté le marque moto tsara indrindra eto Madagasikara, samy niantso amin'izay pilotiny avy zany zany. Ray faingo 10 kilometatra ny alavirany eo amin'ny terrain de cross ny andro ny sabotsy, raha toka 20 kilometatra ny andro ny alahady ary totosaina ao anatin'ny 4 ora amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 2 ora atoandro. Ny tontolon'ny teknôlôjia misy zo tsara ho fantatra ao anatin'izany dia ny zo ho fiarovan'ny antotan-kevitra manokana. Ny antsipiriny izay indray no hitanao anatin'izany nampandarana azo amin'ity androany ity. Tinara tsy madresy.
Tsy mbola voafeny fampiasana ny internet sy ny teknôlôjia eto Madagasikara, indrindra ho an'ireo zaza tsy ampy taona. Mety tera-doza ho an'ny tsirairay anefa ny tsy fahaizana mifehy azy ireny na ny fampiasana ny teknôlôjia azona ny antotan-kevitra manokany olona iray na ihany koa ampiasana ireo antotan-kevitra mirakitra ny fiainany manokana. Araka ny voalaza ny lalàna laharana fa 424 tsipika 830 momba ny fiarovana ny antotan-kevitra manokana, mananjo amin'ny fiarovana ny antotan-keviny manokana ny olona iray. Mananjo tsy anaiky ny anokafana fanadihadiana makasika ny antotan-keviny manokana ihany koa. Mananjo ny andany fampiasana ireo antotan-kevitra ireo anaovana fikarohana ny olona iray raha tsy misy antony mazava. Mananjo ahafantatra ihany koa ny olona iray raha misy manadihady ny momba azy amin'ny alalan'ireo antotan-keviny manokana ireo. Mananjo alala hoe iza ny tompona andraikitra manadihady ny momba azy, inona ny valin'ny fanadihadiana, toy inona ireo antotan-kevitra nanaovana fanadihadiana ary nomenan'izy ireo valin'ny fanadihadiana. Mananjo angataka fanitsiana ny diso momba ny antotan-kevitra nangonina momba azy ihany koa ny olona iray, fangatahana izay aterina amin'ny voamera malagasy misahana ny informatika. Maresaka iraisam-pirenena mahakasika ny coronavirus mijanona an-trano avokoa ireo mponina ao Italia manomboka izao hatramin'ny 7 volana aprily ho avy izao. Ino no didim-pitondrana navoaka ny mpitondra fanjakana italiana omaly. Fanandina. Tous ces habitants de Rome ont eu le même réflexe lundi soir. Nitovy fomba fijery avokoa ireo mponina ao Roma ireto. Nanatona supermarché izy ireo hividy sakafo ho an'ny herinandro maromaro. Manoloana ity grande surface ity, filaharana lavabe no hita. Zavatra tsy mbola niseho hatr'izay, taoriany famoahana ny didim-pitondrana nataon'ny gouvernemanta italiana. Tokony hiala ny fivezivezena avokoa ny mponina rehetra raha tsy misy ny tsy azo anoharana sy ny asa tsy maintsy atao miaraka amin'ny pirofo. Ireo izay afaka manao ny asany ao an-trano, iangaviana hanatanteraka izany. La bonne conduite à avoir est de rester. Ny fitondran-tena tokony ananana dia ny fijanonana ao an-trano. Tokony handray andraikitra avokoa ny tsirairay avy. Io fanapahan-kevitra tsy hivoaka ny trano io, izay efa noraisina tao avaratry Italia ary hiatra amin'ny faritra rehetra. Italia ny firenena faharoa nahitana ny coronavirus be indrindra aorian'ny Chine. Tanjona ny fampitsarana ny fiparitahan'ny valanaretina. Araka ny didim-pitondrana, mikatona avokoa ireo efitrano filanonana, sekoly sy université hatramin'ny 7 volana aprily ho avy izao. Nahato avokoa ireo fifaninanana ara-panatanjahantena tahaka ny championnat de football ao Italia. Tsy maintsy mandray fepetra entitra ireo bara sy restaurant, afaka misokatra amin'ny 7 hatramin'ny 900 arivo izy ireo, saingy tsy afaka mifanatrika latsaky ny 2 metatra ireo mpanjifa. Certains expatriés. Maro amin'ireo mpiavo no mikasa hiverina an-tanindrazana. Il y a plusieurs semaines. Fotoana sarotra ho an'ny Italia izao, ary izahay maniry hiverina ny Chine, satria efa manomboka voafeny toetra rà any an-toerana amin'izao fotoana, ka i Chine no atokisana kokoa ho anay. Nanomboka ny alahady lasa teo, ny ray apa-efatra ny mponina no efa niaran'ny fepetra tsy afaka mivoaka. I Italia ny firenena voalohany nampiatra izany ho an'ny firenena iray manontolo. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrana ianao nanaraka izany soavana mano daholo tompoko. Luxor, le plaisir du confort. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato.
Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanultra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.